amin'ny Jesosy. Fa Jesosy Kristy miresaka manokana amin'ny mpianatra satria zavatra tsara araka ilay voalazako teo olona tsy mitoetra ao anatin'ny finoana ny Jesosy. Ary zay no mahatonga azy manasongadina ireto teboka efatra ireto. Dia hoy izay isika ny teboka voalohany andiny fa efatra ambivalopolo hatramin'ny fadimy ambivapolo. Miaraka tsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy miantsika nanao hoe zay minoay dia tsy zaho no inoana fa izay naniraka, ary zay mahita ahy dia mahita hitatsika iavana eo an'io zany fanarahana izany fa Jesosy Kristy dia mifamatotraina amin'ilay naniraka azy. Zay tsy izy fa ny Andriamanitra ray ilay hanamarantsika foana ny fontsika isan-kalahady, ilay raintsika izay any an-danitra. Zay lazananao ihany fa Jesosy Kristy sy ny ray dia ray. Ny fahatelopolo raha mety anao no jerentsika vetivety fotsiny. Miarakantsika mamaky Jona 20:fahatelopolo hoe izaho sy ny ray dia namoriavana no lesona zany ho atsika eto amin'ity fanamariana voalohany ataon'i Jesosy Kristy eto ho an'ireo Jesosy rehetra ho atsika fiangonana. Raha mino any Jesosy Kristy marina isika ihany dia manaiky azy amin'ny Andriamanitra azy. Ary zany natao hoe olona mino zany Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Le Andriamanitra nanorona an'izao tontolo izao tsy hita maso fa efa tonga teto an-tany Jesosy Kristy dia naneno hita maso izy. Dina moa fa rehasaana vitana marina atao. Ary ho atsika fiangonana an'izao tontolo izao iavana satria Jesosy Kristy ilay nametraka mazava hoe ilay tsy miova ho maty zay io ary mandrakizay dikany faran'izay tsotra zany dia hoe Jesosy Kristy ilay mpamotsy, Andriamanitra mpamotsy. Dia Andriamanitra mamotsy anao, mamotsy ahy, mamotsy atsika amin'ny andavanandro. Ka ianao zany no mifotoana dia fa azo ambara fa olona iny ianao, olona voavonjy. Ary zany milazana fa olona mino ianao. Tsy kita no voavonjy ahy fa raha raisitsika olona fotoana ampianarana. Jona 1:2 mba jereo vetivety. Jona 2:4 andiny fa efatra amby roapolo
ilay Andriamanitra tsy hita maso, efa tonga teto an-tany hita maso. Ary Andriamanitra hita maso nefa efa nakana ny an-danitra izy, efa navita ny asa-pamonjena fa ny sisa rehetra iarahana amin'Andriamanitra dia amin'ny alalany amin'ny alalany fanahy. Ka eto ny atao hoe olona mino dia olona voavotsy, ary maro olona voavotsy azy ny fanatrehany fanahy masina amin'ny fiainany Andriamanitra. Ary zay ihany ilay afatra izay itombonanao androany mba hisongadina tokoa zany atao hoe anarana sofotsisany eo amin'ny fiaina. Dia ny fanekenao ny fitarian'ny fanamasinanao amin'ny zavatra rehetra na amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra izay misy anahy. Mampalahelo ampiavana fa misy atao hoe kristiana tsy matareny fanahy fa nofiny no miteny nona dia lasa izy mitady sakafo. Fanifanahy izay nona avelany mipetrapetraka hanka latsaka ao anatin'ny ady, latsaka ao anatin'ny fahasahiranana, latsaka ao anatin'ny ireo zavatra iverina fa figapingana reny atao ilay fahavalo na ny faholomba votsy azy. Latsaka fahazono mihitsy nefa kristiana. Kilazana monomokakakana fa tena mino ny Jesoa Kristy ianao ekely mamono vozinao ka hitariany fanamasinanao. Zay ihany ny zavatra voalohany. Faharoa dia ny fahaenina amby efapolo dia raha mety iray ianao avadika antsika ilay petsy iverina amin'ny taona toko faharoa ambin'ny folo ny fahaenina amby efapolo isika. Miarakantsika rehetra mamaky hoe misy olona re asotsika olona tsy manao feo mako ahoay andiny fahaenina amby efapolo hoe zavatonga amin'izao tontolo zao fahazavana ratsy toetra ao maizina izay rehetra minoa. Raha olo vovotsy ianao daholo ary manaiky fitariany fanahy masina anao dia araka ny voalaza eto a olona tsy mitoetra ao amin'ny maizina fa ao amin'ino ao amin'ny mazava. Ka ilay atao hoe fahamaizina ihany tsy toerana ipetrahany olona mino, ohatra hoe maizintsay. Resiko exemple ihany tamin'ny Bénédicte teo any avril izy mitondra 18 raha mandeha ty azakazaka masina tena misy eo lehibe fahasain'ny folo zay natao tamin'ny Sambava tamin'ny 2019. Izay no nampivitra tanteraka izany atao hoe azakazaka masina zany. Ka ny tanjona moa dia hoe amin'ny 2118 dia mbola firenena kristiana ihany Madagasikara. Ary moana ary atanterahana zany mahaviavana fa ilaina zany ilay asa sosialy zay fitaovana ny fiangonana maro zany fa hoe misy toy izy ny fiangonana dia fiangonana tsy misy zany eto amin'ity tanàna to lasa ty
varan'i Jesosy. Ny olona maizy-tsaina miavana dia tonga io fotoana io a za misy fametsiky eny ambony eny ambony seza ary tsy vitan'izany ihany fa ny zavatra misy a tsy mitondra vava mihitsy izy zay milombelona fa ohatra ny olona tsy mihinam-bary mihitsy nefa mihinam-bary.
Indonesia. Bibis Kristian bangsa mempatisi dengan itu sana. Hari itu bangsa pasti mulai berselisih. Quand je suis dans le métier, maintenant ils sont absents. Dans le métier, combien? La métier de femme de la fatigue, quand on m'a dit de ce Christi, les Jusiens, qui a un petit programme, n'est dit pas vite de vos si n'est dit pas mal avec vos poules. Donc, ce qui est de la maman, regarde la Jesus à la liste. Makin itu cinta sama kasih pasti baik salah sofa aku sofa saya nggak ada kasih makin itu di mana saya salah ini saya merasa saya menulis Amiti, John the Church of
izay fanamariana faefatra ka itaovana kristiny jiosy tamin'izany fotoana izany mba hompino loatsika rehetra miaraka mamaky ndraiky karantolefa tsy misy kanto miaraka tsika rehetrarehetra hoe za tsy miteny fa miray zay natinakay izy nandidy azy olazay tsy afantatro fa afantatro fa mididy koa zay lazay dia lazay zay lazay ray nariavana no asolaviny zany teny mano zany ny olona anankiray atao hoe mino izy dia manaiky andriamanitra izy ino no fa Jesosy Kristy dia andriamanitra ny olona anankiray izay mino tiana dia olona voavotsisy ary ny fiainana dia ny mamaky ka mankatoa ny tenan'Andriamanitra ary satria mamaky sy mankatotena dia olona manana ny fiainana mandraky izany ka ilazana ny olona anankiray hoe mino izy iavana dia manana zany fiainana manatsy zazy fampitamina zay tena tamin'izao fotoana izao hoe efa masiva dia kofa manana zany fiainana manatsy zany satria mampanisy saranetretrana efa enino tao anatin'ity fiangonana ity fa ny zavatra fantatra ny fiainanao dia tsy ahitana kahatra ny fanananao zany fiainana manatsy zany jereny izao natao fiainana fa mazava le tena zay mino izy no marana amin'ny dikateny olana zay mino zanaka ny marana fiainana manatsy raha marina mandeha iainana zany sika dia tsotra hoe rapitso anao mandeha hiasa ny mpianatra rapitso mandeha ino mandeha hianatra aokarefa hitany olona rehetra fa ianao dia olona manana fiainana manatsy ary fiainana manatsy Jesosy Kristy manome zavatra ary efa inaiza misy azy fofoza efa midanitra ianao zany amin'ny sanampiainana zany dia olona zany atao hoe lanitra izany afasakana ny amin'izany zany tokony ahitana olona anao tsy mariny ianao mampototena ka ilazy hoe zany mampiborosa rapitso andeha asa anao raha manitra anao mamofona tsy sotra zany milomena no sasany tena feno midoetra ary eveny fa imeretraretraeny zany no maky mahampolo milamitra azy asinoly azy ary masahiny teny mihitsy hoe zao baky zao atao le hoanidanitra raha miala eto amty tanity jereo olakaikanao dia aza tao bitsibitsika mihitsy fatenena masy zany mandeha an-danitra hoe zareo tamin'reneketo zareo miaramatina zany zany kila mianatra lazao masy manomboka loatsy zany mba ilazanao fa mino amin'ny Kristy dia zay ny zavatra ataoko
Lewis. Nanti aku sampai di sini. Mereka bukan langsung tujuan yang dosanya itu tidak paspor. Nah, di sana nanti aja. Nanti yang nekat. Nanti menemukan kemudian sesuatu yang tidak